avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manoltranao ny vaovao. Manandanja amin'ny fitantanana ny firenena ny fanajana ny continuité de l'État tranga izay tsy nisy tamin'ny fitondrana teo aloha ka nahatonga ny firenena malagasy ho amin'ny toerana misy atsisika ankehitriny. Ho tapahana ny fifanarahana amin'ireo mpiara-miombonantoka mpamatsy ny orinasa jirama amin'ny famokarana herinaratra rehefa hita fa mambotry firenena hoy ny misy ny angovo sy ny akoranafo teny amin'ny anteny miram-pirenena androany. Tsy ho tanteraka ny fikasan'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina anao andro tsy fiasana kanefa andraisaka raha manontany-baovao malagasy raha mbola samy manana ny datiny ireo mpakalaza izany. Nametraka fitoriana teny anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana androany Irakoto Arvelo Philbert kandidata amin'ny fifidanana solombam-bahoaka tao amin'ny distrika ny Moramanga ny Antsipriandreo no arahantsika ao anatin'ny fampahalalam-baovao. Migadondrainy amin'ny valoralina fotoanan'ny fampahalalam-baovaontsika eto amin'ny fitalavitra kolo aterina ny araba ato amin'ny kilasy tongovava manasa anao ihany koa anaraka ny Antsiprian'izay matoa andatsoratra avy hatrany no anomboantsika ny fiarahana manandanja amin'ny fitantanana ny firenena ny fanajana ilay antsoina hoe continuité de l'État na ny fitohizan-draharam-panjakana hatrany izay tsy nisy tamin'ny fitondrana teo aloha ka nahatonga ny firenena malagasy ho amin'ny toerana misy azy amin'izao fotoana izao raha ilaza afa-tsy ny sihatry ny herinaratra matoa andatsoratra. Nafana ny adihevitra teny amin'ny anteny miram-pirenena androany mikasika ny fisitrahan'ny rehetra angovo. Nandritra izany ny ilazan'ny minisitra tompon'andraikitra fa ho tapahana ny fifanarahana amin'ireo mpandraharaha mamatsy ny jirama raha toa ka hita fa mambotry firenena. No amafisiny ihany koa fa hisy ny fitsirihana atao amin'ireo mpandraharaha mpamatsy ny jirama ireo. Raha toa ka hita oren'izay fanadihadiana atao izay fa mamono antoka ny jirama dia iroso amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ny fanjakana. Teny amin'ny anteny miram-pirenena ihany koa no nanamafisan'ny minisitra tompon'andraikitra androany fa miisa 3 ny vahaolana ho an'ny fahatapahan'ny herinaratra amin'izao fotoana. Ny fanafarana vondrona mpiary herinaratra, firosoana amin'ny fametrahana ireo parc solaire ary indrindra ny firosoana amin'ny fanatanterahana ny tetikasa, sahofika sy volobe. Sehatra iray lehibe mampisy olana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka ity sehatra ny angovo ity. Miankina amin'ny angovo avokoa ny ankamaroan'ny zavatra etra sy ny asa fiarina eto amintsika. Ka raha izany no marary dia marary ny toe-karena sy ny famokaran'ny vahoaka malagasy. Ny mahagaga ny rehetra teo anatrehan'izany teny hoe naninona no tsy nitohizan'ny filoha teo aloha fonizina indray fahefana ny tetikasa sahofika sy volobe. Tsotra ny antony hoy ny sasany dia ny ampody istoerana ka tsy nanohizan'ny rajoelina ny tetikasa no volavolai ny fitondrana ara-taonara-mampianina. Noho ny tsy fanajana ilay continuité de l'État hoy ny hafa. Raha ny taona 2024 tokoa no nirosoana ny fanamboarana ny tetikasa. Tsy efa vaovavy ny tsy fahampian'ny herinaratra eto amintsika 7 taona aty aoriana. Ahitana endrika ny fomba fanaovana politika sy ny fitantanana ny firenena eto amintsika io resaka sahofika sy volobe io, indrindra ny herinaratra. Ahitana endrika ny tsy fahaizana mijery sy mitsinjo lavitra ihany koa ka hitondra vahaolana maharitra ho an'ny vahoaka raha izay tontolo ny herinaratra izay no resahana. Ankoatra ny vahaolana maharitra, ilaina ihany koa ny mampitombo ny fisitrahan'ny vahoaka malagasy herinaratra izay hatreto tsy misy afa-tsy ny 5.300 malagasy no misitraka izany. Ny volana Desambra 2024 raha tsy hivona no efa nankatoa ny findramam-bola mitetina tany amin'ny $100 ho an'ny tetikasa ao sahofika ny bady. Tsy ny ao sahofika ihany fa ireo famokarana sy fitsinjarana herinaratra manerana ny nosy, ny fanatsarana ny ao sahofika sy volobe ary ireo toerana hafa ahafahana mamokatra herinaratra ialana amin'izao tsy fahampiny ny herinaratra eto amintsika izao izay efa nangatahany be sy ny maro hatr'izay. Isan'ny fomba iray ihany koa ialana amin'ny fampiasana solika ahafahana mamokatra herinaratra.
tsy ivina trany ihany koa fa ny barazy ao Saofika izay 300 kilometatra monja miala an'Antananarivo dia afaka mamokatra herinaratra manodidina ny 200 megawatt amatsina ny tambazotra iraisana Antananarivo ary afaka mamokatra 200 megawatt ny ao Volobe izay anome ny 530 ny fandaniana herinaratra isan-taona ary ampitombo 20 ny herinaratra vokarin'ny orinasa Jirama. Miandry indray izay irsona amin'izany tetika zany sika ankehitriny. Miresaka famatsiana herinaratra eto Madagasikara izay hatranisika hotapahana ny fifanarahana na ny kontra amin'ireo mpiara-miombonantoka mpamatsy ny orinasa Jirama amin'ny famokarana herinaratra rehefa hita fa mambotra firenena ho ny ministry ny angovo sy ny akoranafo teny amin'ny anteny mera pirenena Androany nandritra ny fifanatrihana tamin'ny solombavam-bahoaka. Efa mandeha ihany koa ny fitsirihana sy ny fanadiadiana manoloana ny fanodinkodinam-bola sy ny fatiantoka ara-bola eo anivon'ity orinasa mpanjakana Jirama ity amin'izao fotoana izao raha ny faneho-kevitra netiny ministra tompona andraikitra tamin'ity Androany ity. Voalaza fa misy fahaverezana ara-bola 520 miliara ariary isam-bolana eo anivon'ny orinasa Jirama raha ny nambarany sendika ny mpiasan'ny Jirama. Misy groupe tsy mihodina araka ny tokony ho izy ihany koa anefa andohavany Jirama vola zany. Nangataka ny anehoana ny mangarahara momba ny fifanarahana amin'ireo mpandraharaha mpamatsy ny orinasa Jirama ny solombavam-bahoaka Androany. 90 miliara ny vola tokony versena amin'ny banque centrale isam-bolana. Nefa 65 miliara ihany ny vola verse isam-bolana any amin'ny banque centrale. Eto dia mitodika aminao Andriamatoa ministry ny angovo. Mbola misy ve izay vola very 35 miliara zay nanomboky ny tantarana anatin'ilay volana mahery zay sa efa tsisy. Izay no anisany mampikaikaina ny vahoaka ary zay koa no heverinay fa mahatonga izao krizy fahatapahan-jiro lava zao. Misy contrat na groupe eo tapany ary mety misy fournisseur afaka anao contrat vaovao amina prix concurrentiel. Ka izay no ametrako monsieur le ministre hoe aiza ho aiza ny fahasahinanao sy ny fitondram-panjakana asahin'ny rompre an'izany raha ohatra ka voaporofitsika eto Androany fa ny existe tokoa zay. Mangataka fanazavana tompoko amin'ny facture izahay bato reto. Ny Jirama any avangaindrano dia 6 heures de temps mandeha nefa ny facture tsy mihena mihitsy fa miakatra. Hoe ahoana ny fomba fikalkulenareo anazy ao. Zahay bato reto mangataka fanazavana atkova amin'ilay fahazahoany gasy azy. Nanambara-pahabemasy ny ministry ny angovo sy ny akoranafo afa hotapahana ny fifanarahana amin'ireo mpiara-miombonantoka mpamatsy ny orinasa Jirama rehefa vao marina fa mambotry ny firenena ny fifanarahana natao. Ny audit interne aloha ny efa manomboka. Ny mahakasika ny audit externe indray dia angataka ny aménagement de crédit zay ahafahan'ny ministère manao appel à manifestation d'intérêt ho ana cabinet izay ekeny rehetra ahafahana mahafantatra mangarahara misy amin'ny fitantanam-bola eo anivon'ny ministère sy indrindra eo anivon'ny Jirama. Mahakasika ny facture fictive sy ny surfacturation, ny facture non conforme à la consommation. Dia tahak'izay koa tsy maintsy hojerenay tsiraidrairy nolazaina ombenombeno teo mahakasika an'ireo contrat izay mambotra ny vahoaka. Misy an'ireo contrat ireo zany efa hazonareo. Io zany natanareo hoe savy ianao sa tsy savy. Rehefa hita fa contrat mambotra ny vahoaka dia ho tapahantsika zany. Izay nandraisana an'ity poste dia zany tsy misy hena maso an'izan'izy. Fa raha hita fa tsy mety dia tapahana, tsy misy atakantro zany. Ary mitena reo safatsavo matoa ndraisina le poste dia sa mantandraza mahakasika amin'ilay prix concurrentiel ho avoakanay mangarahara araka ny teninay teo. Voaresaka nandritra ity fifanatrihana mivantana ity ihany koa ny momba ny fitrandrahana ny herinaratra tetika Savolobe sy Saofika. Fantatrareo fa nefa nanafatra groupe ny fanjakana ankehitriny. Hojerena manokana nareo district en souffrance zany dia omena groupe nareo. Misy groupe izay omena izay ho apetraka eto Antananarivo ikomblena angapa. Fa misy koa groupe izay omena nareo ho any amin'ny faritany. Misy district maromaro ianareo izay nomena promesse tamin'ny fitondrana teo aloha hoe omena Bakasore.
na tsy nanao promesy no teo aloha dia fantatray fa afaka tokony homena parc solaire ny distrika tsirairay avy ary ao anatin'ny fandrafetana zany mitetika asa zany zahay eo anivon'ny ministera sy eo anivon'ny GIRAMA ary io tsy hoe parc solaire tsotra fa parc solaire miaraka amin'ny batterie resaka monopolisation dia zao tsisy an'izany monopolisation tsy manomboka zao efa ho libéralisena le izy mahakasika ny projet ngezabe tahaka ny sahofika sy volobe sahofika moa zany dia fantatritsika fa anisa any zany tsika manana ny chute ngezandrindra eto Madagasikara zany 175 mètres ary ny taux de déviation sahofika dia 0% zany hoe mandritry taona zany tsika ny sahofika io afaka manana électricité foana afaka manana tsilo foana zany tsika raha ny tena tokony ho izy tao anatin'ilay projet zany dia 200 mégawatt fa manana potentiel hatramin'ny 400 mégawatt zany io sahofika io ary efa anatin'ny lalana zany tsika kion-dalana hanatanterana an'io mety tena reo tsy vita ao anatin'ny roa taona fa raha tsy atomboka androany dia atomboka rovina ka izahay eo anivou ministera sy eo anivou fitondram-panjakana dia efa nandray ny fanapahan-kevitra nanomboka ny sahofika sy volobe izy fepetra ho raisina manoloana ny fijaliany mpanjifa milahatra lava amin'ny fandohavana faktiora raha ny fantatra arivo miliara ariary ny fanampiana omeny fanjakana ny GIRAMA raha ny voarakitra ao amin'ny LFI 2026 nanome baiko ny mpiasan'ny GIRAMA manerany nosy ny minisitra anova ny fomba fandraisana ny mpanjifa hanatsarana ny kalitaony asa-panjakana omena ny vahoaka tonga nanatrika ity fionana tamin'ny solombavambahoaka teny Tsimbazaza ity ireo mpiara-miombonantoka mpamatsy ny GIRAMA sy ny sendika ny mpiasan'ny GIRAMA ary ny piaro ny zony ny mpanjifa isan'ny vaovao misongadina ihany koa amin'ity alina ity hafainganina ny fampiaran'ireo tetikasa vatsiny banky iraisam-pirenena vola ho ny ministra ny toe-karena sy ny fitantanam-bola nandritra ny fionana tambokamba ny governemanta sasany sy ny solitena maharitra ny banky iraisam-pirenena eto Madagasikara androany tokony fanindran-dalana amin'ny lahara-pameny ny fanavaozana ihany koa ny mikasika izay raha ny faneho-kevitra netiny tamin'ity androan'ity ka eto Andriatsilava. No tanteran'androany teny anosy ny dinika momba ny famatsiam-bolan'ireo tetikasa irahan'ny Madagasikara miasa amin'ny banky iraisam-pirenena. Ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola amin'ny maha-gouvernoura ny banky iraisam-pirenena azy sy ny solitena maharitry ny banky iraisam-pirenena eto Madagasikara atosek no nitarika ny fotoana natrehan'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta vitsivitsy izay manana tetikasa vatsiny ny banky iraisam-pirenena. Lahara-pamehana efatra no nisongadina fanatsarana ny fahazoana rano fisotro madio sy ny herinaratra, ny fanamafisana ny rafi-pahasalamana, ny fampiakarana ny kalitaon'ny fanabeazana ary ny fanatsarana ny fiarovana. Tantona ny anafainganana ny fampiarana ireo tetikasa sy antoana ny vokatra miantraika amin'ny vantana amin'ny ponina eny fotony. No mafisy ny ministry ny toe-karena nandritra izany fa tokony fanindran-dalana amin'ny tetikasa sy ny lahara-pahamehana apetraky ny governemanta ny famatsiam-bola rehetra. Io lahara-pahamehana ny governemanta io izay misa enina raha tsy hivina dia ny fisitrahan'ny rehetra angovo, fisitrahan'ny rehetra rano fisotro madio sy fahadiovana, fisitrahan'ny rehetra fahasalamana, fisitrahan'ny rehetra fanabeazana tsara kalitao sy mendrika, famoronana asa ho an'ny tanora, fiaraha-miasa sy fiaraha-mentana ho an'ny fanavaozana. Nato ny fanavaozana isa-taona ny lisam-pifidianana na ny révision annuelle de la liste électorale raha ny tapaka nandritra ny filan-kevitra ministra Omaly mila fanavaozana ifotony seni iantohana ny vizotry ny fifidianana mangarahara ho ny filoham-panjakana na izany aza tsy tokony hiala amin'ny lalàna fehizoro isika izay mamaritra ny tokony hanatanterahana ny ralina fanao isa-taona ho ny firesa monim-pirenena teo anatrian'izay tsy azo asoarvelo. Nato ny fiadidiany fanavaozana ny République ny Madagasikara ny RAL, révision annuelle de la liste électorale na ny fanavaozana ny lisam-pifidianana isa-taona izay tokony hanomboka ny alatsinainy voalohany volana Desambra 2024 izao araka ny tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra Omaly. Voarafitry ny loi organique na ny lalàna fehizoro 2024 tsipika aotraotra valo ny fanatanterana ny RAL fanao isan-taona ary maniry ny seni hanatanteraka izany nanamafy ny firesa monim-pirenena androany fa tsy tokony andray fanapahan-kevitra miala amin'ny lalàna isika rehefa mbola tsy misy lalàm-pandrinana vaovao. Lanjan'ny lalàna zany no ametrahana ifanontaniana tsy ny fanapahan-kevitra fa hoe mifanaraka amin'ny lalàna ve ny hoe tsy hanao fanavaozana lisitra tsy olana zany fanapahan-kevitra zany fa
fa hoe mifanaraka amin'ny lalàna sa tsy mifanaraka. Ny zava-misy a ny ataontsika hoe ny fitantanana ankehitriny a dia mbola miezaka maka ny hevitry ny ACC. Ny ACC amin'izao nefa fantatsika fa ny maha hoe haute cour constitutionnelle tsy dia mbola ilay 4e république no lalàna ifitorany ao zany dia indraindray zany nefa misy fanapahan-kevitra tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana iny dia eo zany no manahirana hoe maninona raha tena hoe miditra tetezamita dia tonga dia charte ny tetezamita no hitondrana na zay fanarana politika io no hitondrana zany hoe ny fifidianana voalohany zay mety andeha zany afaka roa taona dia mety hoe lalam-panorenana dia vita zay lalam-panorenana zay dia zay rafitra voalazana lalam-panorenana eo no apetraka. No amafisy filoham-panjakana Rajaivina Trany ny tokony sy ny fanavaozana ifotony ny vaomiera maleo tena misahana ny fifidianana na ny seny sy ny fantsiana enjana ny lisam-pifidianana iantohana ny fizotry ny fifidianana mangarahara sy mifanaraka amin'ny fifanarahana. Azo heverina ho fanavaozana ny fanampahan-kevitra na izany mampametra-panontaniana ny hoe miato mihitsy ve ny lalàna fehizoro 24 tsipika aotraotra valo momba ny fifidianana ankapobeny sy ny fitsapakevim-bahoaka ary ny lalàna 24 tsipika aotra roapolo mamaritra ny seny ohatra ny firaisamonim-pirenena ny ralina izay tsy ahivina fanao isan-taona ny 2 desambra hatramin'ny 15 Mey amin'ny taona ho avy ampidirana mpifidy vaovao ao anatin'ny lisam-pifidianana. Tsy nanaiky ny tolo-kevitra nataon'ireo opérateur téléphonique mikasika ny fampidirana saran'ny internet ny fanjakana raha ny fanambarana an-tsoratra ny araha ministeran'ny posta sy ny fifandraisan-davitra, ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ary ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina. Antony tsy misy fiantraikany amin'ny mpanjifa izay amin'ny vidy lafo hatrany zany ka takina ny ambidinany zany araka ny tokony ho izy, tsy misy fepetra ary ao anatin'ny fotoana fohy ihany koa raha ny fanohi-kevitra nentin'izy ireo tamin'ity androany ity. Taorian'ny fangatana fampidinana ny sarany connexion internet eto Madagasikara, nandroso tolo-kevitra kampidina ny sarany connexion internet ireo opérateur téléphonique eto an-toerana. Isan'ny tolo-kevitra nomen'izy ireo ny fanjakana ny vidianana ny connexion 1,1 gigaoctet amin'ny sarany 3,000 ariary, 2,5 gigaoctet amin'ny sarany 5,000 ariary ary 5,5 gigaoctet amin'ny sandany 1 alina ariary. Tolotra izay tsy azo heverina ho fihenam-bidy maharitra no sady tsy mikasika ny tolotra lehibe sy ny fampiasana ireo teny ilaina dia ny fampianarana, ny fikarohana, vaovao, raharaham-panjakana ary ny tolotra ara-bola raha ny fanambarana miaraka navoaka ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra, ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ary ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina. Antony takin'izy ireo ny ampidinana ny sarany connexion internet amin'ny vidiny tena izy anatin'ny fotoana fohy. Tsy misy fepetra raha ny fanambarana trany. Mila fihenam-bidy tena izy ny malagasy ary tsy avelan'ny fanjakana ny mpandrarana apakevitra irery ny hafainganam-pandeha ny fivoarana nomerika eto amin'ny firenena. Andrasana ny mety ho toy ny izay. Miverina misokatra indray ny adevitra eo amin'ny samy mpankalaza ny taom-baovao malagasy amin'izao fotoana izao. Taorian'ny fanambarany ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina fa manam-paniriana hanao andro tsy fiasana kanefa andraisaka rama ny taom-baovao malagasy izy ireo. Tsy ho tanteraka zany raha tsy efa daty tokana ny taom-baovao malagasy fa tsy samy manana ny azy toy ny amin'izao fotoana izao raha ny fanohi-kevitra nentin'ireo mpandalo zay taom-baovao malagasy zay tamin'ity androany ity. Tozondrina tahiry no mitaritra ny antsiprian'izay. Namono fifandiran'ny samy mpanaraka ny fomban-drazana indray ny fanambarana navoaka ny filan-kevitry ny minisitra fa ho atao andro tsy fiasana kanefa andraisaka rama ny taom-baovao malagasy. Adevitra tsy vita ity taom-baovao malagasy ity tamin'ny farany saingy nijanona noho ny fisirisirininy tsy mitovy hevitra. Androany niverina indray ny fanontaniana vonona hifanaraka ve ny mpanaraka ny fomban-drazana ka ametraka datin'andro tokana atao taom-baovao malagasy tahaka ny any Sinoa. Mbola nanamafy ny fizirisiriny teo aloha hatrany ireo mpanaraka ny fomban-drazana fa tsy hitovy hevitra mihitsy ireo mpankalaza ny taom-baovao malagasy efa samy nanana ny azy hatramin'izay. Hevitra niraisan'ny nanaovana fanadihadiana androany no hoe afaka mijery daty tokana hifanarahana ary samy mampandevitra ny fizirisiriny. Ohatrany hoe te hametraka amin'ny plasiny daholo le fikambanana rehetra misy eto satria fikambanana daholo manko lasa mivondrona dia mahatonga an'le firaisambe dia nefa ao anatin'izay misy tsy fanehoan-kevitra tsy mitovy dia lasa fifandirana be le izy dia tokony hoe amin'izao
dia mianatra amin'izay fianarana daholo ny fiainana, mianatra mampitovy hevitra dia izay marimaritra iraisana no atao. Tsy ilay loatra fa ny firaisan-kinan'ny mpanaraka ny fomban-drazana eto amintsika mihitsy zany no tena hoe misy lanja amin'ny be da be kokoa. Dia ny dikan'izay tokony hifankaty fa tsy hoe hifandrafy lalandava eto. Misy manko na mahita nareo ngamany ny sasana reo olona zao fikambanana samy fikambanana mandala ny fomban-drazana nefa mifanaratsy foana. Nangatan'ireo mpankalaza ny taom-baovao malagasy ny anaovana andro tsy fiasana tahaka ireo fety kristianina sy fety silamo tamin'ny fitondrana rehetra ny fandimby fa tsy mbola nivaly mandrak'androany. Minisitra maro teto amin'ny firenena no efa niezaka nandamo mahity fifandirana ity saingy ny alamaina trany. Ny mpitondra rehetra teo aloha nilaza fa afaka tanterana ny fangatahana izy ireo raha mifanaraka ireo mpankalaza fa anokana daty iray marimaritra iraisana hanamariana manerana ny firenena satria ampiady raha ny andany ny ekena kanefa ny ankilany ihany koa tsy ekena. Hatreto mbola samy nanao ny taom-baovaony avokoa ireo mpankalaza ary samy natrehan'ny ministera. Karaha ohatra ametraka daty makasika ny fankalazany raisan'ny malagasy rehetrarehetra dia ny sosokevitra mpandala ny fomban-drazana, ny asaramanitra sy ny fararano. Afaka atsoina amin'izay narana tiatsika itsonana azy izy na ho andao ary atao hoe taom-baovao asaramanitra ary io tsy maninona dia foanana daholo ny taom-baovao rehetrarehetra, tsisy mahazo manonona taom-baovao ankoatran'io asaramanitra an'io. Zany azo atao mijanona ho fidiovana ny marsa sy aprily, mijanona ho alamady be ny alamady be, mijanona ho fetin'ny lohataona ny lohataona, fa tsy tononona intsony ho taom-baovao malagasy. Zay izy no mampilamina, zay izy no azontsika apetraka olovain'ny taranaka satria tsy misy olana tsy mametraka olana fa ao anatin'ny kolotsaina malagasy zay rehetrarehetra zay. Adevitra mbola tsy maintsy angotraka eo amin'ny samy mpankalaza ny taom-baovao malagasy araka izany ity faniriny ny ministeran'ny kolotsaina anao taom-baovao malagasy ho andro tsy fiasana nefa andraisaka rama ity ho famalina ny fangatan'izy ireo. Hatreto milaza ny sasany tamin'ireo mpamakafaka fa tokony ekena atao andro tsy fiasana avokoa ireo taom-baovao malagasy rehetra misy. Ao koa ireo milaza fa ny fihavanana, ny firaisan-kina ary ny fifanarahana ny tena zava-dehibe. Andrasana araka izany ny fotoana tongavana amin'izay famoahana daty-tokana entina mankalaza ny taom-baovao malagasy zay. Fa sandratra ambony ny teny malagasy eo amin'ny sihatry ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara. Ary manana andraikitra feno amin'izany ny mpitondra ho ny kolonel Landria Miarisoa Gervais, mpanolo-tsaina avo eo anivon'ny fiadidina ny fanavaozana teny vato nandritra ny Forum National de l'Éducation tamin'ity androany ity. Ny firosoana amin'izany izay milina fiaraha-miasa sy fiaraha-mientana amin'ny isam-batan'olona raha ny faneho-kevitra netiny. Kaiton Andriatsilava. Laha ny andro tamin'ny taona 2024 ny drafim-panabeazana eto Madagasikara ka antony tsy maintsy irosoana amin'ny fandrafetana drafim-panabeazana vaovao hoy ny eo anivon'ny CONAMEPT na ny Coalition Nationale Malagasy pour l'Éducation pour tous. Araka izany ny irosoana ny Forum National de l'Éducation ary tapaka taorian'izay fa ho volavolaina mandritry ny taona 2024 ny tetim-pivoarana ho an'ny fanabeazana na ny plan sectoriel de l'éducation ary ampiarina mandritry ny taona 2024 2024. Fanavaozana sy fanatsarana no ilaina ary manana andraikitra feno amin'ny fampianarana sy ny fanabeazana miainga eny fotony ny fanjakana. Tsy hoe manana andraikitra fotsiny fa tena hoe manery misy izy ny ray aman-dreny mba hapiditra ny zaza ampianarana aloha dia manana andraikitra koa izy ho an'ireo mpampianatra ary manana andraikitra feno koa amin'ireo infrastructure amin'ny fampianarana. Nitondra fanazavana ihany koa ny mpitondra mikasika ny fanontaniana napetraky ny be sy ny maro eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana. Fanagasiana ve sa fampianarana amin'ny teny malagasy no irosoana? Tsy hoe fanagasiana fa fanandratana angamba ny tena marina ny toe-saina aloha ny tena ao anatin'izay fanandratana ny toe-saina malagasy dia ao anatin'izay moa zany raha toe-saina no teneninao dia ao anatin'izay koa le teny gasy mazava ho azy zay zavatra zay. Tsy hoe ho adino akory ny teny vahiny fa soa toavina ho asika koa zany mahay sy mafehy ny tenysika gasy. Jevina trany manana didy sy andraikitra amin'ny fanatsarana ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara avokoa ny olo-pirenena tsirairay avy. Mananjo hianatra sy hanovo fahalalana ny ankizy
ka zava-dehibe ny fanajana izay zo ananan'izay. Tafiditra ao anatin'izany ny fanatsarana, ny tontolo ny fampianarana omena azy ireo. Lafomba vao hafa nanokatra ny fitoerana fa efatra eny Tanjombato indray ny AFG Bank Madagasikara izay efa nanamafy fa ampitombo ny fampiasam-bolana izy ireo eto amintsika. No amafisin'ny tale jeneraly ny AFG Holding ihany koa fa tsy misy manana petrabola ao amin'ny AFG Bank Madagasikara afa-tsy ny mpanorona ny orinasa Atlantic Group irery ihany. Andoarantsika ny Antsiprian'izay. Nanokatra ny agence faefatra etsy Tanjombato ny AFG Bank Madagasikara ary nilaza sahady fa isokatra tsy ela ihany koa ny agence etsy Andranomena sy ny Antoliary anampy ireo efa misy dia ny any Toamasina sy ny roa hafa eto Antananarivo. Nanambara Andriamatoa Sionley hoe tale jeneraly ny AFG Holding izay sampana ampisahana ny banky sy ny microfinance eo anivon'ny Atlantic Group izay orinasa goavana avy any Côte d'Ivoire fa hitombo ny fampiasam-bola ataon'izy ireo eto Madagasikara ary tsy hijanona amin'ny banky, microfinance, tranom-piatoana fotsiny intsony fa isandrahaka amin'ny sehatry ny indostria, fanamboarana simenitra sy ny fitrandrahana. Nanararaotra izany fotoana izany ny mpanao gazety nanontany ny momba ny fifandraisan'ity banky AFG Bank Madagasikara ity sy ny mpandraharaha Mamy Ravatomanga izay voalaza fa tompona petrabola ao ihany koa. Nilaza ny tale jeneraly ny AFG Holding fa tsy misy manana petrabola ao amin'ny AFG Bank Madagasikara afa-tsy ny mpanorona ny orinasa Atlantic Group, Andriamatoa Konety Songi ary izy irery ihany no tompony. No mariny fa na consul-ny Côte d'Ivoire teo aloha any Mamy Ravatomanga irery ihany no an'ny fifandraisana nisy taminy. Dia izay ihany koa no entsika misendovetivety ao anaty doka fohy. Aza misaraka aminay ary. Cherche tes spots idéal? Et si la partie commençait ici? A Bowling Strike Club. Les lancers parfaits, les forêts et les victoires partagées. Entre amis, en famille ou entre collègues, chaque moment devient inoubliable. Strike Club, là où les beaux moments se partagent. Romaka Adalabe Balika November Black November alesse hatramin'ny 30 novembre haharotivisiana ambidy amin'ny kit balika mandeha amin'ny hery masoandro azo mahanana finday balika o TV 32 pouces manomboka amin'ny 4000 ariary isan'andro fotsiny niena ho 65 000 ariary ny petrabola voalohany nidina 1 759 000 ariary monja kosa ny vidiny tolobotsa raha mafana dia maka solar fan manomboka amin'ny 1200 ariary isan'andro fotsiny raha 1500 ariary zany teo aloha ny iena ho 37 000 ariary ny petrabola voalohany 389 000 ariary monja kosa ny vidiny tolobotsa baina misy fiantorana rotona rendez-vous eny amin'ny Astor sy eny amin'ny mpanjara amin'ny balika rehetra balik mamiratra no aviko. Quand l'outil ne suit pas, la maîtrise disparaît. Précision absolue, puissance maîtrisée, efficacité sans faille, fluidité et contrôle. Un vrai pro, c'est qu'un outil change tout. Steyr, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne.
Black Week au centre commercial Accourdi du lundi 24 au dimanche 30 novembre. Des promos qui frappent fort, jusqu'à 70% de remise dans vos boutiques préférées. Anoizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Nametraka fitoriana teny amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana Androany Rakotoarively Filbert, kandidata amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka atao amin'ny distrika Moramanga. Tsy mbola milamina ny toedrara any amin'ny toerana hatreto vokatry ny osoka tamin'ny fifidianana rano fanazavana ka anton'izao fandraisana andraikitra eto andrenivohitra zao. Andoharantsika ny antsiprian'izay. 17 volana ateorinana natanterana ny fifidianana solombavam-bahoaka tsy mbola milamina ny raharaha no ireo osoka sy alabato ny tranga tamin'ireny fotoana ireny. Ankoatra ireo hetsika tanterahany vahoaka amin'ny distrikany Moramanga izay mitaky ny ametrahana ny olona safidim-bahoaka, nametraka fitoriana tetsy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ihany koa Androany ny kandidata amin'izay fifidianana solombavam-bahoaka izay no tarindra Rakotoarively Filbert. Na tsy aro zahay fa tratra ny Tsindrazolena satria dia nomena andreo kandidany toko Irmara ny plasy anankiroa amin'ny distrika Moramanga. Na hitan'izany ny vahoaka izay tsy faly satria be da be loatra ny fanombahana ny vatonay sy ny tsirariny dia nanao hetsika ary naniraka anay dia tonga eto zany zahay nandeha nametraka rekety na fitoriana moa nilazana azy aty amin'ny ACC mba hanaovan'izy ireo fijerena indray na reconsidération ilay area izay navoakany mangataka amin'ny fitondram-panjakana any ambony mba hijeren'izao satria nitsakitsahana ny safidim-bahoaka nefa izay no nangatantsika fanovanaka noho zany miangavy ny fitondram-panjakana mba hijeren'izao hoe inona ny zavatra tokony ho apetraka ho an'izany distrika Moramanga zany satria olona tsy voafidy ny vahoaka lasa mitondra ny distrika Moramanga amin'izao andro ka mitaraina ny vahoaka ankana ny tolotra na fampandrosoana izay tatitra hoentin'izany solombavam-bahoaka zany ara lasa tsy manaraka ny tokony hoe satria mivilana any amin'tsizy zay nangatahanay avao Moramanga mba hojerena akaika hojerena fitondram-panjakana zany zavatra misy Moramanga zany sodra betsaka tompoko. Andrasana araka izany izay ho fanapahana ho raisan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana amin'ity fitoriana napetraky ny kandidata amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ity. Tsy aivina herinandro vitsilasa izay nanao hetsika tao amin'ny tampon-tanànan'ny Moramanga ireo vahoaka manohitra ny fahalaniny solombavam-bahoaka amperinasa. Dingany iray tsy maintsy andalova mivady hiditra anaty tokantrano ara-dalàna sy ara-panjakana ny fisoratam-panambadiana. Matetika andraisana sy andrenesana fitarainana izy ireny eo amin'ny vola aloha eny anivon'ny commune. Antony nanosika ny sampana fampalalam-bavao nanao tia fanadiadiana manokana entina ato anatin'ny zanam-pandarana hita sy re mikasika izay vola aloha mandidina ny fisoratam-panambadiana izay. Kabain loa. Tsy maintsy miroso amin'ny fisoratam-panambadiana ny mpivady vao tafiditra anaty tokantrano ara-panjakana raha ny lalàna eto amintsika. Matetika nefa olana tsy roso ny mpivady amin'io dingana io any enti-manana. Voalasa fa misy ireo mpampisoratra mitaky vola be amin'ny mpivady vao, ohatra iray ity tranga teny amin'ny boriboritany voalohany ity no takiana vola iray etsy ariary ho fa ny efitrano fisoratana ireto ray aman-dreny mpisoram-panambadiana ireto ary nasaina nitondra valopy efatra misy vola. Akoatran'izay moa dia izy io misy nomba ilina tokoa hoe ara-paminay efa feo dia misy mpivarotra famonoana kely atao-tsy izy io anareo eto. Manaraka an'izany dia mbola misy toromarika azony izy hoe tonga valopy efatra izay tsy maintsy misy zavatra manaraka. Ireo mbola mipetraka amin'ny fanontaniana hoe tamin'izay nanamaty izay mivady eto tena mefapolo taona lasa zay tsy nisy izay. Saka fa tonga le fivoarana tsy mifandaso dia misy izay zany zany le fanontaniana mipetraka mety isy ihany koa ka mandeha tona fanontaniana mareo efa veo ka dia sorana mipetraka rehetra eo atoera zay ny fivaroty dia apetraka eto amin'ny firatapasika izay anaovana azy fa zao fitrana azy.
manoloany iny tranginy nanao fanadihadiana tamin'ireo boriboritany hafa sy kominy eto Antananarivo sy ny manodidina ny mpanao gazety ny fahita lavitra kolo raha eny amin'ny boriboritany faharoa mandoa 3 alina ariary ny mpivady rehefa andeha hisoratra amin'ny andro sabotsy ary tsy misy sarany rehefa alakamisy. Hafa amin'izay kosa ny eo anivon'ny komina Pitatafika distrika n'Antananarivo Atsimondrano. Mahakasika ny sarany amin'ny fisoratam-panambadiana eto Pitatafika dia araka ny lalàna voafaritra ao anatin'ny droit de taxe dia raha teratany malagasy misoratra na lakamisy na sabotsy lakamisy 2 alina ariary dia sabotsy 2 alina ariary fa raha vahiny indray izy teratany vahiny na sabotsy na lakamisy dia 2 hetsy ariary. Zay ny sarany amin'ny fanaovana mariazy. Ankoatr'izay tsisy fa rehefa tonga le fotoana isoratana dia le misy valopy indray zay fo inika zay fon'le olona iny satria ao anatin'le fotoana fanoratana dia misy fotoana amezana fitenenina ny fianakaviana dia aminy zareo manolotra valopy zay tsy voafetra. Misy manome 2 any sekretera dia ho an'ny mpanoratra, misy manome 3 sekretera dia mpanoratra dia le valopy fantelo amin'ny mpanadio trano. Misy manome 2 arivo ariary anaty valopy dia manjary tsy 2 arivo io arakarak'le olona io zay tsy manerika zay foy. Arak'izany miovaova arakaraka ny komina ny sarany vola aloha natakina amin'ireo mpisoram-panambadiana satria ny filakevitry ny komina no manapaka sy mamoaka azy raha ny fanazavana voaray. Raha mahakasika an'le droit aloha dia raha ny tokony izy tokony arakaraka ny droit de taxe voafaritra ao anatin'ny lalàna dia neny moa zany misy délibération fanatanterahana an'izy ireny. Misy fanapahana avy amin'ny mpanolotsaina ny komina. Dia zay voafaritra ao anatin'iny fanapahana iny no tanterahana. Itsika zao hiditra amin'ny volana desambra dia ato araka ny calendrier d'opératanako ao anatin'ny hatramin'ny 1 desambra zao misy mangataka manao misoratra andro andavanandro. Misy larobia ato, misy zoma. Le andavanandro tiako lazaina zao efa commande ato amiko ato efa 3 akoatra ny lakamisy sabotsy. Ny androany zao 9 androany lakamisy dia amin'ny sabotsy 7 dia ohatrohatran'izay zao moyenne angamba eo amin'ny 10 eo 10 isan-kerinandro zany. Fa eto amin'ny komina Pitatafika ny soram-panambadiana isan-taona dia mantratratra any amin'ny 500. Ankoatra ireo voasoratra anaty lalàna, kolokolo ny anaran'izay ary fanararota-pahefana. Raha ny fanazavany tompon'andraikitra trany, tsy tokony hisy izany fampandoavana efitrano anaovana fisoratam-panambadiana izany raha eo anivon'ny komina. Ary tsy azo atao ihany koa any misoratra fanambadiana ivelan'ny komina raha tsy misy antony manokana. Ary tsy maintsy maka taratasy eny anivon'ny fitsarana ny fianakaviana vao azo atao ny miroso amin'izany ho hiatran'ny fanazavana. Tsisy an'izany fa maninona moa na mpandoavana hofa-trano le olona. Trano ny vahoakany io. Dia ahoana no akano hofa tsy ho be da vahoaka amin'izany ve tsika? Hofa-trano trano-panjakana ty tena antsoina hoe service public. Dia efa nisy tsalina natokana anaovana an'izay. Ka raha akana hofany kosa ve dia amiko aloha mety tsy mety zany. Ny condition ireny dia araka ny lalàna foana ny hitondrana azy raha ohatra mangataka le olona dia entanina aloha izy hanao ato komina satria tsy araka ny lalàna le manolotra ny ivelany. Fa raha ohatra izy tena misy tsy fahafahana dia asiana maka ordonnance any amin'ny tribunal. Zay vao afaka manoratra ivelany. Misy taratasy avy any amin'ny tribunal zany manome alalana azy isoratra ivelany bureau komina. Fehiny, tsy mitovy ny sarany fa miankina amin'ny komina na boriboritany tsirairay, fa kosa tokony hisy petandridrina ahafantarana ny tena vola tokony takiana sy tsy maintsy alohan'ny mpivady na fianakaviana mandritra ireny fisoratam-panambadiana ireny. Tokony hipetraka mba tsy hisy fanararaotana hampandoha vola mihoapapany, fa ihany koa tsy ho sakana hirosona amin'ny fidirana na tokantrano ara-dalàna sy ara-panjakana. Famosona ny gazety Midi Madagasikara nodimandry omaly teo amin'ny 9 amin'ny 10 taona ny Willy Andriambelo, mpanorona ny vondrona Midi Madagasikara. Izy no mpanoratra ny kronika Le Naïf tamin'ny gazety Midi Madagasikara nanomboka ny taona 2022. Ankoatra ny asa fanaovana gazety, arsitekta ihany koa i Willy Andriambelo. Nodimandry teo amin'ny 9 amin'ny 10 taonany i Willy Andriambelo, vadiny Martha Rajofira Andriambelo, mpanorona ny vondrona Midi Madagasikara. Izy no mpanoratra ny kronika Le Naïf tao amin'ny gazety Midi Madagasikara nanomboka ny taona 2022 izay nanamariana ny 70 taona ity gazety ity. Isandreo nahafantarana ny gazety Midi Madagasikara i Willy Andriambelo tamin'ireo lahatsoratra nataony.
Arak'izany fahabangana lehibe ho an'ny ekipa n'ity gazety ity izao fahalasana ny izao lasa ilay ray aman-dreny hoy ireo mpiasa ao amin'ny Midi Madagasikara. Tsy teo amin'ity gazety ity ihany, nanana ny toerany teo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety malagasy ihany koa i Willy Andriambelo. Ankoatra ny asa fanaovan-gazety, izy ihany koa no isan'ireo architecte malagasy voalohany ary nahazo ny diplôma ny taona 2019 tao amin'ny École des Beaux-Arts tany Paris. Nanomboka teo nampiseho ny fahaiza-manao sy izay fianarana androatoviny izay Willy Andriambelo ary isany nametraka dian-tanana tamin'ireo fotodrafitrasa maro teto amin'ny tanàna Antananarivo amin'ny maha-architecte azy. Asa fanaovan-gazety, architecture, fampiangaly sy mpankafy mozika ihany koa ny tenany. Ny fianakaviam-be ny Cool TV FM dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviany Andriambelo Willy sy mankahery ny ekipa eo anivon'ny vondrona Midi Madagasikara. Faseho goavana etsy ampale dia sport Mahamasina ny 3 novambra ho avy zao no anamarian'ny tarika mpiangaly Rabgasy Northern Center ny faha-telopolo taonany amin'ity taona ity. Hiavaka ny fankalazana no izy fantoka bebe kokoa amin'ny fahatsiarovana ka iangaliny ireo hira tsy afaka ambavany maro tao anatin'izay 3 taona izay. Daniela Minoso. First big lofi, return of the mic chilofi lofi. Nena tanti mapaturi amnyal malaelo mosa girl, pretty woman. Araky ny santionana hira teo iny, efa ao anatin'ny fanomanana tanteraka na répétition générale amin'izao fotoana ny tarika mpiangaly Rabgasy Northern Center. Tanjon'izy ireo ny hanomezana fahafampo ireo mpankafy mandritry ny seho goavana iarana amin'ny tarika ny andro ny 3 novambra ho avy izao etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Seho goavana izay fantoka bebe kokoa amin'ireo hira fahatsiarovana nanamarika ny tarika Northern Center tao anatin'izay 3 taona nisiany ny tarika izay. 30 novambra le fotoana manomboka amin'ny 3 ora hariva. Finaritra be io satria manomboka amin'ny 2 ny live-ny DJ manatalenta be eto amin'ny tanàna dia amin'ny 3 manomboka amin'ny 3 tsy diso manomboka miakatra ny Norfa sy ny guest. Dia azadiny fa revy afindasy izy io satria sary sy feo no miara-miasa amin'ny Northern Center sponsor officiel. Dia tongava daholo ny bie moa amin'izao dia mandeha fa raha ohatra ka mbola mahatratra dia mbola misokatra izany ny sabotsy ao amin'ny Palais des Sports manomboka amin'ny 5 dia ny dimanche koa. Azo antoka tsy misy atahorana ny sécurité mandritra io seho goavana iarana amin'ny tarika Northern Center io raha ny fanazavana trany. Efa voalamina sy voarindra ihany koa ny parking sy ny maro hafa. Ho fanamariana ny Krismasy ny faran'ny taona manolotra vokatra vaovao an'ny rehetra ny orinasa Star amin'izao fotoana izao. Novokarina manokana ho fankalazana ny fety. Vokatra mandalo azo tsofaina amin'ny vidiny mirary. Manerana ny faritra manomboka ny tapaka ny volana novambra teo raha ny fantatran-doara antsika ny fanampanazavana. Ny Valmont dia vokatra vaovao novokarin'ny Star marquana 22 table izy io vin rouge manatahana alcool en surplus 5% dia novokarin'ny orinasa Star nanomboka tamin'ny 20 octobre 2025 lasa teo. Dia ny tena mampiavaka anazy dia ny kalitaony nefa ny vidiny tena mirary dia mirary tokoa izany hoe azo jifaina amin'ny vidiny 7,000 ariary ny tavoahangy 50 centilitres. Raha ny marque Gold manokana raha roa volana lasa tsika izay no nilancé an'ilay Gold Amigo dia mahafaly anay no mampafantatra an'ireo mpankafy azy fa mbola itoy mandritra ity fety ity ny famokarana ny Gold Amigo
afaka jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny 10 sy 3 ariary. Mikasika andreo vaovao nisongadina navoaka ny page Facebook ny vaovao ny Cool TV tamin'ity androany ity indray nondao arahantsika. Araka izany, ireto indray ny vaovao nisongadina tao amin'ny page Facebook ny vaovao ny Cool TV androany. Tondra-drano be tany Thaïlande. Biby lava iray lehibe no tazana niakatra ny tanàna Tibo-drano. Efa tafiakatra 330 eo ny namony ainy any antoerana amin'izao noho ny zava-misy. Vondrona Afrikanina manameloka ny fanonganam-panjakana nataon'ny miaramila ao Guinée-Bissau. Meloy ny filohan'ny vondrona Afrikanina Ahmed Ali Youssouf ny voalaza fa fanonganam-panjakana nataon'ny miaramila atsy Guinée-Bissau omaly 20 Novambra 2024 izay nitarika tamin'ny fisamborana ny filoha Umaro Sisoko Embalo. Amin'izao fotoana tokony amoana ny vokam-pifitianana filoham-pirenena izao. Raha ny fanazavana no amafiziny ny tokony anarana ny dingana fanatanterana ny fifitianana ao anatin'ny fanajana ny lalam-panorenana. Moto ny sisika teo Tanjombato ny anjera ilay vehivavy netiny ilay moto avy ao arina ka torana sofa tsy nisy naratra ilay lehilahy nitondra azy tsy naninona teny Tanjombato teny androany maraina. Mifarany eto indray ny fiarahantsika ho any androany ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafa ho amin'ny raha mipitso indray ary tombo kilasy tombo vavy veloma tompoko. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Avec yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.